Karazana fanatanjahan-tena iray mahaliana ny maro indrindra fa ny vehivavy ihany koa amin'izao fotoana izao ny Zumba. Fanatanjahan-tena miharo dihy izy ity, natao ialana voly ihany koa rehefa reradreraka iny. Ny vehivavy amin'ny ankapobeny ny tena liana amin'izy ity saingy tsy manavaka ny fanatanterahana izany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny toeram-pampianarana ny Zumba fitness etsy amin'ny Beauty Center etsy Antanimena. Manomboka amin'ny talata izao kosa ny fiatombon'ny fampianarana ary misy ny fampianarana manomboka ny maraina, ny atoandro ary ny hariva izay afaka hisafidianan'ireo izay mikasa ny hanatrika izany. Tsy mifidy taona ary tsy mifidy na lahy na vavy ihany koa ny fampianarana ny Zumba fa afaka manao izany avokoa ny rehetra. Efa misy raha teo ny mpanazatra manokana izay afaka mitsinjara tsara ireo izay vao manomboka manao ny fanazarana sy ireo izay mila fanazarana manokana. Mazava-baovao anazy tsy vita zava-baovao izay izy fa tena anisan'ny mampavitrika ny olona tokoa vao marery hoe Zumba izy. Ao ny hira, ao ny fihetsika ataon'ny mpanazatra na ny instructeur zany dia anisan'ny mampavitrika ny mpandray anjara avokoa izy ireo. Jery sy antontanisa azy aloha dia tombo tokoa izy ary tsy mifidy taona fa na ny ankizy na ny lehibe. Eny fa ny tena ny lehibe ary dia tafanomboka amin'izy io. Tombontsoa voalohany indrindra dia ao ny fahasalaman'ny vatana sy anisan'ny azona vatana tomaty sy salama izy io. Ao koa ny fahatombanan'ny saina mafitrika hatrany hatrany amin'ny fiainana andavanandro izay entina miatrika ny asa aman-draharaha rehetrarehetra mafitripitrika hatrany ianao raha vao anka manao ny Zumba. Ny fitopolo isanjaton'ireo fihetsika miharo dihy izay ataon'ny Zumba moa dia ny mpanazatra avokoa ny mamorona azy. Saingy misy kosa ny fitsipika izay tsy maintsy arahiny ka ireny no ampahafantarin'ny mpamorona ny Zumba izay tonga eto an-toerana isaky ny 3 volana manazava amin'ireo mpanazatra ny fitsipika izay arahana. Somary nitombo eo amin'ny 20 isanjato eo amin'izao fotoana izao hiatrany ny mpanazatra ny isan'ireo olona manao ny Zumba. Tompoko lasy tompoko vavy fanitretin'ny fotoanantsika fitina amintsika fo kosa fa nitsongadina tao anatin'ny laona fampiarabana no ny fatratrarana ny tontoana ny ankolafy ravalomanana ny fanehoan-kevitra ny filoha teo aloha mahakasika ny fifidianana ankoatra ihany koa ireo fanehoan-kevitra maro samihafa mahakasika ny fanemorana ny tetehany mpifidianana. Isorana fenao tompoko lasy tompoko vavy tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra ma-TV tao anatin'izay fampalalamba vao izay dia ho amin'ny latsinainy ny fotoanantsika manaraka amin'ny 7 ariva veloma tompoko.